Faly miarabantsika tsirairay avindray izay manaraka an'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Isaky ny alahady amin'ny 8 izy ity mandeha amin'ny fahitalavitra MATV dia ny famerenana ny alarobia amin'ny 12 atoandro. Mandeha ihany koa izy ao anatin'ny YouTube Kristianina Vea ary raha sitrapon'ny tompo rindrina kely ao tsy ho elantsony dia iverina indray ny radio en ligne miomana dia mandeha ihany koa izy any amin'ny ainao manjery hafa tsy miakina hafa manerana ny Madagasikara zany misy toerana maromaro miarabantsika rehetra na ny atao toerana na ny any ampitan-dranomasina mandray an'izao teny izao miomana eona amin'Andriamanitra ao. Laharana fa 7 sy 900 tsika izao volana marsa 2024. Ny fanamasina ikasika antsika tsirairay avindray ao anatin'izao fotoana 20 minitra izao andraisantsika ny famarinan'ny teny atonga antsika vonona ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ho vonona amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'irao lanitra. Fa zay ny tanjona raha anao an'izao fitoriana izao tsy ny ametraka antsika ao ambany vata famarana ambany zioka fanandevozana tsy ametraka antsika ao anaty fombafomba fa ny ahafantarantsika tsirairay avy any Jesosy Kristy ary atonga antsika ho mpanompony, atonga antsika ho mpianany, atonga antsika ho zandriny, atonga antsika ho zanak'Andriamanitra noho ny finoantsika izay mitarika antsika ho amin'ny fibebahana fanoratena marina ho an'i Jesosy Kristy ka hananantsika fiainam-baovao ao amin'i Jesosy irery any. Hoy Jesosy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Anao antsika tsirairay avy ho mpianatra, ho mpianatra, ho mpianatra satria izay ny sitrapon'i Jesosy Kristy, ho mpianatra Jesosy Kristy. Ny tanjona zany dia hitovizantsika endrika amin'ny Jesosy Kristy. Raha nahary ny olombelon'Andriamanitra tamin'ny voalohany tany amin'ny Genesisy dia hoe andehantsika amorona olona tahaka antsika, fironony tahaka antsika, hoy izy fironony tahaka azy Adama sy Eva. Fa nisy fotoana amin'izay tao anatin'ny fiodinana, tao anatin'ny fahalavona ary nanota Adama sy Eva dia very ilay endrik'Andriamanitra. Dia rehefa mamaky tsika ny ten'Andriamanitra rehefa aveo dia Jesosy Kristy nanarina namonjy ary nametraka andray hoe ny tanjona dia atonga indray hanana an'ilay endrik'Andriamanitra isika. Dia voalaza any amin'ny Romanina 9 any hoe any 9:20 ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia toy andretrarehetra ao misy hoe mba hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny raha maro izy, mba hitovy endrika amin'ny iverina indray le endrik'Andriamanitra zany dia iny izay le fahamasinana, le fahamarinana, le tsy misy ota iverina indray izay noho ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy. Ary hoy koa ny ten'Andriamanitra any amin'ny Efesiana any hoe ho fanatanterahana ny olona masina mba ho tonga amin'ny fitovizana amin'ny Kristy, mahatratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe pour le perfectionnement des saints à la mesure de la stature parfaite de Christ. Zany hoe hitovy amin'ny Jesosy Kristy. Zay ny zavatra tena tiana ampitaina amintsika zany ka ny ivon'izao fitoriana izao dia Jesosy Kristy irery any. Izy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Dia ny fizarana androany dia ao amin'ny hoe olona voazatoetra. Zay ny lohateny, olona voazatoetra. Timoty 2:2-5:12. Ny olona voazatoetra no ampiasain'Andriamanitra hizara ny teny fahamarinana, teny tsy misy kilema, teny manambara an Jesosy Kristy mba hazon'olona fiainana. Timoty 2:2-5:12. Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazatoetra dia mpiasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana, na hoe mamoaka tsara ny teny fahamarinana, na koa hoe mizotra mahitsy amin'ny teny fahamarinana. Zay ry havana malala ny zavatra tena hoe mamaky ao anatin'izao fitoriana izao. Be da be tsy inona ny miborioka, be da be no mivilana, déformé, be da be ny zavatra tsy mandeha arak'izay sitrapon'Andriamanitra nefa
ao anatin'ny olona maro mandeha mitony filazantsara raha miaina ny tenin'Andriamanitra dia be dia be ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay ny mahatonga antsika hoe asaiko mihitsy ianao hijery an'ireo miomana rehetrarehetra hita natao hatramin'izay zay hoe 720 zay ahitanao fa ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia misy fanavaozana, misy fanamboarana, misy fanoloran-tsaina avy amin'ny tompo mba handehanantsika araka ilay tenin'Andriamanitra marina. Fa betsaka ny mamily ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny zavatra tsy izy, ho amin'ny fitiavam-bola, ho amin'ny fitiavan-karena, ho amin'ny famitahana ny olona, ho amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy moa dia milaza an'izay ho amin'ny fahazom-bola. Misy ozy izy dia ao anatin'ny fijejojejona mihitsy nataony mba hahazoany olona, hahazoany olona ary hahazoany vola. Tsy natao amin'izany ny filazantsara. Ny filazantsara dia mikasika ny fon'ny olona, ahatonga ny olona hibebaka, ahatonga ny olona hiaiky ny fahotany ary handray ny famelan-keloka avy amin'ny Jesosy Kristy ary iaina araka ny tenin'Andriamanitra. Noho izany misy an'izay hoe mpiasa olona voazato ohatrizay. Raha manambara ty epistily ty Paoly ny fanoharana ty napetraka tamin'io hoe olona voazato ohatry io tamin'ny andro tamin'izany fotoana zany dia misy reo mpanao vola. Rehefa manao vola vy zany dia misy manao vola tsy tena milanja ny tokony ho izy. Raha ohatra hoe tsy haiko hoe ohatra hoe 10 grammes le vola dia misy sary iny zany arendrika le izy dia atao anaty lasitra dia avy eo rehefa mivoaka ao iny vola iny dia tokony ho 10 grammes ihany 10 grammes ohatra zany tiako tenenantsika zany dia le sary mipetraka ao amin'ilay vola iny iny ny sary mipetraka eo zany hoe tena le vola izy araka ny lanjany tokoa no mandehandeha ampiasain'ny olona. Tamin'izany fotoana zany dia nisy nefa nanao osika zany, nanao fitaka zany hoe nikikisany iny vola vy iny, nikikisany iny rehefa avy ao anaty lasitra nanesorany dia tsy dia tena maneho loatra intsony le tena sandany le vola fa efa voakiky zany dia efa vola tsy tena izy amin'ny tena sandany le mandehandeha fa tahaka ohatra hoe vola efa santoka sy miaina ny lanjany. Dia tamin'izany fotoana nisy an'ireo antsoina hoe olona voatokana dia natsoina an'ity hoe voazato ohatry ity ireo dia tena niezaka mihitsy nampiasa ny vola tena izy vola araka ny sandany marina tokoa vola rehefa hoe nitsoniana ka natao lasitra dia navoaka nampiasaina rehefa avy eo tena araka ny sandany tsy ny hoe nikiky izy dia misy pokaty tao na hoe misy niena le zavatra tao anatin'le vola fa tena hoe voazato ohetra. Zay zany le voazato ohetra hoe amin'ny teny frantsay zany hoe authentique, tsisy zavatra niova, tsisy zavatra nipika, tsisy zavatra niala. Dia hoarin'ny Paoly tahaka an'izany Timoty hoe tamin'izany fotoana dia nisy an'ireo mpiaro ny vola tsy tena mba tena hoe vola tena izy tsy vola nanombinana fa tena vola tena araka ny sandany tokoa no nampiasaina. Dia noharin'ny Paoly tamin'izany Timoty hoe ho tahaka an'ireo koa ne ianao ka mizara tsara ny teny famarinana, mizara tsara ny teny famarinana, tsy mahazo henatra. Zay ny tena tia napetraka amin'izao fotoana. Aiza ny olona ny mpitory filazantsara, mpanompon'Andriamanitra, manambara ny tenin'Andriamanitra, tena hoe mizara tsara ny teny famarinana, mizotra amin'ny teny famarinana, mamoaka tsara ny teny famarinana, mampiasa ny teny araka ny tokony ho izy fa tsy avily iodinana mba hazonona tompontsoan'ny tena manokana. Ozy izy hoe olona tsy mahazo henatra, olona voazato ohetra, mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny famarinana. Ilaina ny mipetraka amin'izay hoe famarinana izay araka ny tenin'Andriamanitra. Dia io moa zany raha handray tenin'Andriamanitra vitsivitsy sika, zavatra tiana tenenina dia zao, betabe ny zavatra mila hintsy, betabe ny zavatra mila amboarina, dia arakaraka ny teny izay zarainy rehetrarehetra dia manambara an'izay. Raha ohatra zao tsika handray tenin'Andriamanitra atao amin'ny Romanina toko 10, Romanina toko 10 andininy faharoa, Romanina toko 10 andininy faharoa, fa vavolombelony reny aho fa mahazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Mazoto amin'Andriamanitra saingy tsy araka ny fahalalana. Zany hoe misy olona ato amin'ity Romanina ity moa zany miresaka ny Jiosy i Paoly ao anatin'ity hoe mazoto izy amin'Andriamanitra fa tsy araka le tena hoe inona marina le sitrapon'Andriamanitra. Raha midika teny hafa io dia ozy izy hoe mazoto izy fa tsy manana fahalalana matotra. Amin'ny teny frantsay moa izy azafady fa mampiasa teny frantsay foana mba hampazava azy kokoa. Connaissance correcte et précise. Connaissance correcte et précise, mba hafantatrao ve ny zavatra torohinao, mba tena miorina tsara araka ny voasoratra ato anatin'ny Baiboly ve ny zavatra torohinao.
sao de vokatry ny fitiavatena, sao de vokatry ny fitiavana laza, sao de vokatry ny te ampanompoolona ho fahazona vola, ho fahazona arena ny anambaranao ny filazantsara. Mba hafantatrao ve enao zay mandray ny filazantsara, mandray ny tenin'Andriamanitra, ny antony io filazantsara io. Sao de filany zavatra, sao de ho famahana olana, sao de ahafahana mahazo tombontsoa ara-nofo. Fa ny ivo ny filazantsara, ianao miara voaombo amin'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliana, miarana levina, miarana tsangana fiainam-baovao, ka tsy velona ho an'ny tenanao intsony ianao, tsy velona andeha akaraka ny sitraponao ianao. Ny filazantsara i Jesosy Kristy tsy ho entinao mba ahatanteraka ny filanao, mba ahazonao zay ilainao, mba ilibanao amin'ny zavatry ny tany. Taddio fa efa nisy fampianarana tany aloha tany anankiroa izay na telo raha tsy diso nisy olona diso fangataka tao amin'i Jesosy. Nisy olona diso fangataka teo amin'i Jesosy ary tsy nivaliany Jesosy araka izay nangatahany olona. Indray matsy misy fampianarana hoe angatao zay tianao na inona na inona fa ho azonao amin'ny tompo zany. De marina ve zany hozy izy ianao hoe angatao zay tianao na inona na inona. Voalaza mihitsy hoe ao amin'ny Jaona toko fa 5:17 raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny tenako de angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Isokatra ane ny masom-panahintsika ary ho fantatsika ny tenin'Andriamanitra. Fa nisy olona tonga teo amin'i Jesosy amin'izay nangataka aveo hoe mpampianatra mba teneno ny rahalahako, mba hifandamina tsara, mba hizara lova amiko. Nanaiky an'iny ve Jesosy? Namala ny fangatahany ve Jesosy? Tonga de nahitsy Jesosy izy tamin'iny. Hoy Jesosy hoe tandreminareo ho tratra ny fitiavam-bola, fitiavan-karena. Ary Jesosy ny teny mihitsy hoe tsy nirahana, tsy hanao tsy ho mpizara lova na ny rahana anahy eto aminareo. Mila fantatsika tsara zany ny famarinana momba an'ity tenin'Andriamanitra ity. Sahala amin'izany koa nisy anankiray koa efa mizaraina teo aloha teo le hoe tongy mamany Jaona sy Jakoba de nangataka tamin'i Jesosy hoe rehefa tonga ny fotoana de alao izy mba azo toerana eo akaikinao amin'ny ankavananao sy anilanao. Namaly an'iny ve Jesosy hoe d'accord ary? Jesosy ny teny mihitsy hoe tsy zay tsy zay hafa mihitsy zany fangatahanareo zany. Jesosy ny teny aveo hoe zay te ho lehibe aminareo aoko ho mpanompon'izy rehetrarehetra. Nahitsiny Jesosy izy. De eo amin'izay zavatra zay zany nametrahan'ny tompo manokana zay mpiara-miasa ametraka ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, hiverina araka le sitrapon'Andriamanitra, hiverina araka le sitrapon'Andriamanitra. Fa be da be ny zavatra diso raha vao tsy manomboka amin'ny fibebahana ny fiarahanao amin'i Jesosy Kristy tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao, na mahazo fitahiny ianao, na sitrana ianao, na mahazo valibavaka ianao, tsy tafiditra ny fanjakan'ny lanitra raha tsy mifantoka amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy ny filazantsara iainanao ka anombona ny nofinao, anombona ny filanao zao tontolo zao, ny fireharehanao sy ny fizahozahoanao fa tena hoe niarana levina tamin'i Jesosy ianao ka anana fiainam-panetretena. Zay ny tena filazantsara. Fa raha vao tsy zay dia fireharehana sy fizahozahoana io ary tena hoe fahazom-bola sy fahazoan-karena fotsiny. Fa mila tena hoe mamerina an'izay hoe fahatsorana, fanetretena, mandeha mitahotra an'Andriamanitra. Zao ke tena mifangaro ty filazantsara toriana ty mifangaro zao fitoriana zao, tsy hoe ty fitoriana lazaiko anao ty fa le tontolon'ny miara-pilazantsara zany am'izao tena mifangaro hoe ary io le teny Jesosy hoe tanimbary misy ny vary sy ny tsiparifary de ao daholy ao anaty tanimbary raha ao ao ny vary sy ny tsiparifary. Fa ianao no mila manana discernement, ianao mila manana fahafantarana hoe iza ny vary, iza ny tsiparifary. Fa zay ny zavatra misy am'izao fotoana. Mbola te hamaky tenin'Andriamanitra ray araka io ihany hoe mazoto izy, ny Jiosy mazoto amin'ny fombafomba ivavahana, amin'ny resaka ataoko hoe fombafomba fanao. Ary zay mahatonga Jesosy ny teny azy mihitsy ao Matthieu 3:20 ao nanalatra mihitsy hoe mpiatsara velatsy, satria ety ivelany no amboariny fa ny ao anaty tsy misy fatahorana an'Andriamanitra, tsisy fandehanana famarinana, tsisy fanekenan'i Jesosy. De tahak'izay ny ankamaroan'ny olona lasa fampiderana ety ivelany ny fivavahana, famonjena fotoana ny fivavahana, fanehoana zavatra ety ivelany. Andriamanitra nefa tsy mijery ny eo ivelany voalohany, fa ny Andriamanitra dia mijery ny eo am-po. Fantatrao tamin'ny fifidianana ny Davida. Noho izany mila mipetraka tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny fanomponao, ny fanarahanao azy. Ao amin'ny Timoty teo ihany,
Timoty faharoa toko faharoa andininy fa dimy. Timoty faharoa toko faharoa andininy fa dimy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maniko tena amin'ny raharan'izao fiainan'izao mba hahafaly zay efa nifidy azo miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satro-boninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Raha misy ozy izy manezaka amin'ny filalaovana, manezaka zany hoe tena misy ezaka mihitsy aho, misy asa aho, misy zavatra atao aho, kanefa hoy izy hoe tsy satrohana satro-boninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Mila mipetraka araka ny lalàna resahako anao tsy le lalàna didifolo tsy le lalàna 300 fitsipika ny tiana tenenina aminao araka ny règle zany. Misy règle ty miaraka amin'ny Jesosy ty, ao anatin'izay ny fahamasinana. Tena tiana apetraka mihitsy zay, tsy miaroaro fahotana, tsy mianaiky fahotana, mila miala amin'ny fijangajangana, miala amin'ny tokantrano imaso, miala amin'ny ajejojejona, miala amin'ny fahalotona rehetra. Ianao mihitsy no mila miala tao, ianao mihitsy no mila mandeha amin'ny fahamasinana ny tenin'Andriamanitra. Fa mila fantatrao ny marina hoe Jesosy efa maty, efa tsangana tamin'ny maty ary rehefa nandray azy ianao nibebaka marina ianao ka nino ny famonjena nataony dia mitondra famonjena ao anao zay atonga anao andresy fahotana. Mbola te hamaky tenin'Andriamanitra ihany ato amin'ny Romanina indray toko faharoa andininy fa 420. Romanina toko faharoa andininy fa 420 dia zao ny voasoratra. Fa araka ny voasoratra dia ianareo no hitenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Fa araka ny voasoratra dia ianareo no hitenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Dia misy koa ao amin'ny Petera faharoa toko faharoa, Petera faharoa toko faharoa dia andininy faharoa, ary maro no anaraka ny fijejojejony ka ireny no hitenenan-dratsy ny lalàn'ny fahamarinana. Maro no anaraka ny fijejojejony ka ireny no hitenenan-dratsy ny lalàn'ny fahamarinana. Zany hoe raha te handray an'le teny zany dia hoe le voazato etr'izay olona efa tena hoe nanaiky ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana, nanaiky ny brisé mihitsy zany, potika nombona mihitsy teo amin'ny Jesosy Kristy ny amin'ny hoe filany ny fitiavany an'izao tontolo zao. Voaombo izy raha amin'izao tontolo zao, ary zao tontolo zao koa dia voaombo noho izy. Tenin'Andriamanitra milaza any Filipianina toko 2:20 napetraka ho mpanafatsiny ny filazantsara. Noho izany ty tenin'Andriamanitra zaraina amintsika ty hoe miomana eo amin'Andriamanitra ty dia hanoroana antsika zay fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Misy matsy miteny hoe toroy fotsiny Jesosy, toroy fotsiny ianao dia atao fotsiny ianao dia aza miteniny eny hafa. Ka raha olona hitako miazakazaka mandeha makany akady ve makany fahaverezana dia ho avela fotsiny amin'izao. Fa tsy teny hoe tia ny lalana marina, tia ny fahamarinana, aza makany, aza mandeha araka ny zavatra sahala amin'izany, fa dia andeha samy anao ny ataony fotsiny. Fa mila mamantatra, mila zay hoe mahastoma ny olatra ny tenanao olona voazato etra, mpiasa tsara, mizara tsara ny tenin'Andriamanitra, tsisy kilema. Fahamarinana ny tenin'Andriamanitra dia zay Jesosy ihany ny lohany, tsy ianao no lohany, tsy ianao ny lohan'ny fiangonana, tsy ianao ny tompon'ny fiangonana. Jesosy ny tompon'ny fiangonana, Jesosy ny lohan'ny fiangonana, ary ny tsirairay avy mila mankato manaiky ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa anao miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hiteny foana, hiteny aminao hatrany hoe ho anao izay nibebaka marina, niaiky ny fahotanao, nandray ny famonjenan'i Jesosy Kristy dia nandray ny fanamasiny ianao, vao izy tomboka sy ny fanamasiny ianao, zanak'Andriamanitra ianao, manana hery ianao hanoerana ny fahotana, ary manana hery ianao handehanana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsisy fierana ntsony amintsika hoe mbola nofy ihany, mbola zao ihany. Hoe misy teny amin'ny Paoly, misy teny ao amin'ny Romanina hoe toko fafito hoe te hanao tsara fa tsy vita, zay zavatra tiako atao tsy vita, le tsy tiako atao indray ny vita. Indrisy olo-mahatra fa tsy mijanona eo. Any amin'ny Romanina toko 9 dia tonga ny vahaolana hoe Jesosy Kristy nanafaka anao tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesany ary nametraka lalàn'ny fanahanaina ao anatinao. Rehefa raisinao amin'ny finoana ny famonjen'i Jesosy Kristy, inonao fa ny herin'ny fanamasina ao anatinao dia misy hery ambonin'ilay hery manosika anao anota ao anatinao dia ny herin'ny fanahanaina, lalàn'ny fanahanaina atonga anao tsy andevon'ny fahotana intsony, ka tonga anao sa andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary andeha amin'ny hoe voazato etra tio dia mampirisika ako zay olona rehetra ao amin'ny Kristy manambarany tenin'Andriamanitra amin'ny tokony ho izy. Aza matikena maso, aza mila sitraka manolona, aza miraitsokombakomba amin'ny fahotana, fa lazao ny fahamarinana, lazao ny teny tsisy kilema. Fa arakaraka ny tenenanao ny teny tsisy kilema sy ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra mbola hanomban'ny tompony heriny aminao, hanomezany nyosotra aminao, mbola hijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha miaroaro ianao dia ny tompo tsy ombanao ary lasa matsatso tsisy aina ny teny zay torianao.
mba samy hevitra an'izanysika ary iverina andeha amin'ny lala marina ary zay efa amin'ny lala marina tsy etsiketsika ao fa andray ny hery sy ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy ho azy ihany ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen.